Andrainy andraikiny ary ampandehanira iray eo anivon'ny filan-kevitry ambony teteza mita ireo mpikambana avy ao amin'ny komite d'ad-hoc eny anivony ity androm-panjakana ity noho ny tsy fisian'ny fampandehanandraramo no antony izany fanapahan-kevitra izany. Nanambara fa hiantoka ny fampandehanandrara eo anivon'ny filan-kevitra ambony teteza mita na CST ny mpikambana ao amin'ny komite ad-hoc izay tarihan'Andriamatoa Robert Razaka. Mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny CST ny tonga nanatrika ny fivoriana izay nitanterahana androany tena amin'ny lapan'ny CST teny Anosy. Araka le nambara omaly androany le résolution dia isaorany namana fa dia nanomeny fahefana feno anay zareo tantana ty CST ty mandrafotoana fohy. Parce que c'est une période transitoire pour quelques jours. Ka nandalo itatsika l'unanimité ny namana CST rehetrarehetra nametraka anay teo raha tena maritsy zahay niakatra tereny hitanao enina ihany fa tena maro eo folo zahay ny comité ad-hoc fa sasany ho an'ny faritany ka efa nomenanay iny zavatra iny saorana an'zareo fa dia raisinay ny andraikitra. Nanazava ny antony nahatonga ny fanapahan-kevitra andraisina androany ireo mpikambana eo amin'ny komité ad-hoc. Komité ad-hoc tsy hoe vao zao nitsangana tamin'ny volana janoary 2024 no nananganana ny séance plénière tato amin'ity androm-panjakana CST ity izay nisafidiana ny 20 mpikambana anay 10 mianadahy ireo hitarika nananganana zany ny komité ad-hoc io hitarika hijery ny raha anatiny ato amin'ity androm-panjakana ity. Ilay raha anatiny dia tsy momba ny mpikambana CST fotsiny ihany fa ho ihany koa ny mpiasa eto amin'ity androm-panjakana ity ireo miaramila eto amin'ity androm-panjakana ity satria izay raha anatiny izay no andraiketana ary io dia napetraka fa tsy mandritra ny fotoana rehetra isin'ity androm-panjakana ity CST ity ny androm-piasany komité ad-hoc io ka raha amin'izao fotoana zao zany tonga amin'izao le hoe carence ny bureau permanent satria rehefa lasa flou lay floan'ity nanao candidat ho floan'ny république ny floan'ity androm-panjakana ity dia tamin'ny le 7 mai zay voapetraky ny constitution fa ivoriana amboan'ny fivoriana dia nilaza izy fa tsy hitarika intsony ny fivoriana eto amin'ity androm-panjakana ity. Nanomboka teo dia tsy nahavita nitaritana an'ity intsony, tsy nisy mpitarika intsony ty androm-panjakana ity ka ilay 30 andro zay fadila ny volana May satria 90 andro ihany voalaza ny lalam-panorenana amin'ny fotoam-pivoriana dia ilay 30 andro efa lasa zay dia tsy nisy na ordre de jour iray mbola tsy nivory mihitsy ty androm-panjakana ity. Noho izany dia mampiantso fivoriana lehibe ny voamery eo anivon'ny CST ity komité ity ny alatsinainy ho avy izao ary hanapaka ny hevitra farany mandritra ny fivoriana mpikambana rehetra eo anivon'ny CST ny talata.